aminareo ani ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'ny fanafito izay eo anoloan'ny seza fiandrianany. Amen. Ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ilay tompon'ny fanjakana dia hiaraka ho vakiantsika ny salamo fa 420. Salamo fa 420 miaraka ho vakiantsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Any Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy, izay izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy, fa izy no nanorina azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano nampitoerany azy. Iza no hiakatra any an-tendrombohitra Jehova, ary iza no hitoetra eo amin'ny fitoerany masina, izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny andray fitahiana avy amin'ny Jehova izy, ary fahamarinana avy amin'ny Andriamanitra ny famonjena azy. Izany no taranaka mitady azy, izay mitady ny tavanao, dia Jakoba asandrato ny lohanareo vavahady, ary misandrata ianareo varavarana vahakola, mba hidiran'ny mpanjakany voninahitra. Iza izao mpanjakany voninahitra izao? Jehova mahery tsy toa, Jehova mpiady mahery, asandrato ny lohanareo vavahady, ary misandrata ny lohanareo vahakola, mba hidiran'ny mpanjakany voninahitra. Iza ary izao mpanjakany voninahitra izao? Jehova tompony maro, izy ny mpanjakany voninahitra. Amen. Iaraka ataontsika ny hira 770 ny andininy 1 sy 2. Mbola misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay, ilay tompon'ny fanjakana no nanomezanao izao fotoana izao, nanomezanao aina, nanomezanao fahasalamana, nanomezanao ny toerana, nanomezanao ny fandaminana rehetra izay eto amin'izao toerana izao. Isaoranay ianao izany satria ianao no mandamina ny zavatra rehetra. Hiatrika izao fotoana izao izahay, mangataka anao izay fanahy masina hitoetra aminay, na ny mpitarika, na ny mpamaky teny, na nitondra ny hafatra, na nitondra ny hira, na ny mpitendry, dia angatahanay hiasanao avokoa izahay rehetra mba ho voninahitrao rery ihany. Ireo namana izay mbola hamonjy izao fotoana izao dia ianao no hitantana azy ireo ho tonga soamantsara eto amin'izao fotoana izao. Ary aoka anie ho voninahitrao rery ihany izay rehetra ho tanterahina eto. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anandratana ny vavaka, misaotra raha eo. Amen. Petraka ny fiangonana. Mialohan'ny vakiteny dia ataontsika ny hira 470 amin'ny 100 ny andininy 1, ny 2 ary ny 3.
dia araka maki ny tenin'ny soratra masina isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny tantara voalohany. Tantara voalohany toko 720, ny 10 ka hatramin'ny 17. Tantara voalohany toko 720, ny 10 ka hatramin'ny 17, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nisaotra ny Tompo teo anatrehan'ny fiangonana rehetra Davida hoe: isaorana anie ianao, ry Tompo Andriamanitra Israely razanay, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Anao Tompo, ny fahalebiazana, ny hery, ny voninahitra, ny famirapiratana ary ny fiandrianana, dia izay rehetra an-danitra sy ety an-tany. Anao ny fanjakana Tompo, ary anao ny fisandratana ho ambonin'izy rehetra. Avy aminao ny harena sy ny voninahitra, ary ianao no manjaka amin'izao rehetra izao. Eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa ny mahalehibe sy ny mahampatanjaka izao rehetra izao. Koa ankehitriny, ry Andriamanitray eo, misaotranao sy midera ny anaranao be voninahitra izahay. Ho toizantsika amin'ny famakiana ny soratra masina izay hitantsika ao amin'ny epistily nosoratan'i Joda ka ny 420 sy ny 520. Epistily nosoratan'i Joda 420 sy ny 520. Andeha vakiana rehefa hitantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafotoiny ary ametraka anareo tsy anatsiny eo anolohan'ny voninainy amin'ny firavoravona, ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika anie, ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Hiaritsanga antsika ho fitsenantsika amin'ny filazantsara. Izany dia hitantsika ao amin'ny Marka toko 4 andininy 9 ka hatramin'ny 7. Ny anaran'i Jesosy, ary hoy izy: toy izao ny fanjakan'Andriamanitra, tahaka ny lehilahy mamafy voa amin'ny tany ka matory sy mahatsiaro isan'alina isan'andro, ary ny voa dia mitsimoka ka maniry, nefa tsy fantany ny faniriny fa ny tany mahavokatra ho azy. Voalohany misy tahony dia teraka, ary rehefa izany dia feno voa, fa rehefa azo jinjana izy dia jinjainy miaraka amin'izay, fa efa tonga ny fararano. Ray masino, manamasinana fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Iaraka ivavaka isika. Saotranao izay ry Andriamanitra rainay fa mbola nomenao indray ny teninao, ahafahanay indray mandray ny anatra amin'izany izay tianao ampitaina aminay. Ny mpanomponao izay tory amin'izany aminay Jesosy dia ny fanainao masina mitoerao aminazy mba ahafahany mitory izay sitraponao irery ihany. Izahay kosa izay ihany Jesosy dia ny fanainao masina koa mitoera ato anatinay mba ahafahanay mandray izany anatra tianao ampitaina aminay izany ka hoentina miaina amin'ny fiainanay andavanandro izany. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Afaka mipetraka. Ry havana malala rehetra eo amin'ny Tompo, mitombona amintsika hatrany eny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Tantara voalohany toko 720 andininy 10 ka hatramin'ny 17 no andehaka antsika afatra aneo.
raha mijery ity tantara ity isika dia fideranan'Andriamanitra izay nataony Davida alohany hahafatesana ity tantara ity. Ao anatin'ity dia tantarain'i Davida ny momba ny fiainana, ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana, zany hoe ny fitahian'Andriamanitra, ny fahalebiazan'ny zavatsoa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana dia tantarain'i Davida ao anatin'ity soratra masina ity. Zavatra roa ry havako no andeha hojerentsika ao anatin'ity soratra masina ity. Ny voalohany ry havako, ny olona mahatsara fanotahian'Andriamanitra izay hitantsika amin'ny toko 10 sy ny 17. Toko 10 sy ny 17. Hitantsika eto fa mankalaza an'Andriamanitra teo mason'ny Israely i Davida, zany hoe teo mason'ny Israely rehetra i Davida no nankalaza an'Andriamanitra noho ny zava-mahagaga izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana, noho ny fitahian'Andriamanitra azy teo amin'ny fiainana. Izany no antony nankalazan'Andriamanitra, nankalazany Davida n'Andriamanitra teo mason'olona, zany hoe tiany Davida ampahafantarina ireto zanak'Israely ireto fa olona notahian'Andriamanitra izy, olona notahian'Andriamanitra izy, ary sany mahatonga azy mankalaza an'Andriamanitra. Hitantsika eto fa tsy mipetrapetraka akory i Davida, zany hoe olona mijoro tsara izy manoloana ireo mpiray firenena amin'ireo, ary manoloana ireo izay olona natao hoe zanak'Andriamanitra, eo zanak'Israely izany, dia nasehony fa olona manam-pinoana izy, ary olona manam-panantenana izy eo anatrehan'Andriamanitra. Ary zay mahatonga azy eto fa tsy mipetrapetraka fa mitory, midera an'Andriamanitra. Songadina amin'ity soratra masina ity ny fahatokiana nananan'i Davida, zany hoe tena olona nahatoky izy, ka ny fiderana, ny fankalazana no nataony teo amin'Andriamanitra, zany hoe anehoany fa olona mahatoky izy dia nankalaza an'Andriamanitra, nidera an'Andriamanitra izy. Ary zay tarafina sahadiny amin'ny fanantenan'i Davida izany, olona manam-panantenana izy. Hitantsika eto ry havako fa tafatoetra tsara izy, maharitra ny finoana, mafiorina ny finoana, olona tsy miovaova ny amin'ny finoana an'Andriamanitra izy. Satria hitantsika eto fa tena asehony fa olona ny tantana an'Andriamanitra hatramin'ny fahakeliny, hatramin'ny fahanterana, hoe asehony tsara fa io Andriamanitra ny tantana ny fiainana, io Andriamanitra ilay inony, io ilay Andriamanitra izay mampitoetra azy, mampiorina azy, dia asehony izany. Ary zay mahatonga azy eto fa ny mahatsapa-tena izy fa tokony hankalaza an'Andriamanitra, tokony hidera an'Andriamanitra, manoloana ireo fahasoavan-dehibe izay miseho eo amin'ny fiainana, mankalaza an'Andriamanitra, midera an'Andriamanitra. Ary asehony Davida fa faly izy, zany hoe faly izy manoloana ireo fitahian'Andriamanitra ireo, tsy kivy izy, tena olona faly. Asehony fa manana fahasambarana izy noho ny fiarahany tamin'Andriamanitra, noho ny tsy fivatihany tamin'Andriamanitra, misy fahasambarana ao anatiny. Asehony izany eto. Ary ambarany filazany tsara ny Marika ry havako, ny fifalian'ireo zanak'Israely rehefa niakatra tany Jerosalema i Jesosy Kristy. Asehony ireo fa mpanjaka izy, Andriamanitra be voninahitra izy, ary zay mahatonga azy eo midera hosana ho an'ny zanaka Davida. Zany hoe asehony izy ireo fa Andriamanitra mendrika voninahitra izy, ary omena izany voninahitra izany. Ry havako malala, maro ny fitahian'Andriamanitra izay nataony teo amin'ny fiainantsika, maro ny fitahian'Andriamanitra tsy voatanisa
ny fitahian'Andriamanitra izay nataony teo amin'ny fiainantsika, mba nientintsika nankalaza an'Andriamanitra ve ireny fitahiana izay nomen'Andriamanitra isika ireny, mba nientintsika nideran'Andriamanitra ve ireny. Tsy indraindray isika ry hafako tsy hita taratra fa olona manam-pinoana, olona manompo an'Andriamanitra, tsy hita taratra eo amin'ny fiainantsika fa zanak'Andriamanitra isika, olona tsy mahatoky an'Andriamanitra isika, satria tsy indraindray any amin'ny fiarahamonina misy antsika tsy hainy mampiavaka isika eo anatrehan'ireo jentilisa izay tsy mino an'Andriamanitra. Fa eto ny soratra masina, eto ny tantara dia manambara amintsika asehoy fa olona manana fahatokiana, olona miavaka isika eo anatrehan'ireo tsimpiana, fa olona manana Andriamanitra, ary asehoy fa olona mankalaza an'Andriamanitra mandrakariva, midera an'Andriamanitra mandrakariva, na dia misy aza ny zavatra izay heverintsika mafy eo amin'ny fiainantsika dia mankalazao an'Andriamanitra. Eto ange Davida mety nandalo fahoriana izy, mety nisy zavatra namparary azy, kanefa nasehony fa mahatoky an'Andriamanitra izy, Andriamanitra ny tantana azy tao anatin'ny fiainany rehetra, Andriamanitra ny tantana azy, ary izay mahatonga azy eto mijoro eo anatrehany Israely rehetra, satria tiany ho fantatra ireo Israely ireo fa tokony hatoky ny olona rehetra. Mety efa amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Ny faharoa afaka dia izao: Andriamanitra tompon'ny fanjakana, Andriamanitra tompon'ny fanjakana, izay hitantsika amin'ny toko 1:12 sy ny toko 2:12. Asehony ity soratra masina ity fa tompon'ny fahalehibiazana, hery, voninahitra, famirapiratana ary ny fiandrianana ilay Andriamanitra, izany hoe tompon'ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety an-tany, izany hoe anjakany Jesosy, anjakan'Andriamanitra izany zavatra rehetra izany. Izy ny tompony izany, tompon'ny fahefanany amin'izany zavatra rehetra izany, mpifehy izany zavatra rehetra izany, ary izy ny tompon'ny fitsipika ao anatin'izany zavatra rehetra izany. Ary izay mahatonga azy eto, mahatonga Davida izany manandatra, hoe manandatra Andriamanitra ho eran-tany, ho ren-danitra ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny fahalehibiazan'izay Andriamanitra izay. Mankalaza izy, midera izy, manome voninahitra izy, ary hitantsika eto fa tena mihira, hoe tena fihirana nataony Davida noho n'izany fahalehibiazan'Andriamanitra izany. Mihira ho an'Andriamanitra izy satria lehibe ny famindrampon'Andriamanitra izay nataony tamin'ny Davida. Nafahany Davida ny amin'ny fisetrana ny olana maro samihafa, ary nisitraka ireo zavatra tsara avy teo amin'Andriamanitra izy. Ry havako malala, hitantsika eto fa abaribarin'ity tantara voalohany toko 7:20 ity, ny maizy azy an'Andriamanitra asehony Davida izany, ny maizy azy an'Andriamanitra noho izany toetra mahatoky izay antony niderany Davida an'Andriamanitra izany. Ary izay mahatonga azy eto manambara fa Andriamanitra ny tompony voninahitra, tsisy ankoatran'izay, fa Andriamanitra irery ihany ny tompony voninahitra io. Izany hoe ny fahalehibiazan'Andriamanitra dia hitany amin'ny voninahitra izay miseho amin'ny hery, izay mifandraika amin'ny fahamasinana ka miseho amin'ny lalam-piainan'olona tsirairay avy. Izany voninahitra Andriamanitra, izany fahalehibiazan'Andriamanitra izany, dia miseho eo amin'ny olona tsirairay avy izany. Izao ry havako, ny antoko sy ny fiangonana dia miteny ny fahatsaran'Andriamanitra, miteny ny fahatsaran'Andriamanitra, izany ny antoko sy ny fiangonana, manambara fa
Andriamanitra izay tompontsika nge be voninahitra, tsy takatry ny saina izany voninahitr'Andriamanitra izany, fa be voninahitra izy. Izany no anjarany fiangonana manambara izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Mety ankira izany, ary mety amin'ny hafatra, amin'ny alalan'ny toroteny, mety amin'ny asa soa izany, ny fanambarana ny fahatsaran'Andriamanitra izany. Fa eto Andriamanitra dia milaza ny toetrany ny amin'ny olona rehetra, milaza ny toetrany amin'ny olona rehetra. Inona moa toetran'Andriamanitra? Ny toetran'Andriamanitra dia be famindram-po izy, na olona ratsy aza io, amindrahan'Andriamanitra fo. Tadidio angentsika tsirairay avy, tsisy marina eo anatrehan'Andriamanitra, samy mpanota isika tsirairay avy, kanefa amindrahan'Andriamanitra fo. Be fitiavan'Andriamanitra, asehony fa tiany isika dia mila mahatoky hatrany isika noho izany fitiavan'Andriamanitra. Aza rarotina izany fitiavan'Andriamanitra izany, fa mila manam-pinoana isika, tokony olona mahatoky isika mba hahafantarantsika ny voninahitr'Andriamanitra. Tao amina isika rehetra ry havako, hanambara ny fanjakan'Andriamanitra, hanambara ny voninahitr'Andriamanitra eny amin'ny fiarahamonina izay misy antsika, eny amin'ny olona izay mbola tsy mahafantatra izany voninahitr'Andriamanitra. Tao amin'ny isika tsirairay hanambara izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Feny ry havako dia izao, Andriamanitra fenjany rehetra izany dia izao: Andriamanitra tompontsika dia Andriamanitra mitahy, ary Andriamanitra manome toky atsika, ary azy ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany sy any an-danitra. Izy ny tompo ny fahefana ny amin'ny zavatra rehetra. Dia ho an'Andriamanitra irerin'ny voninahitra, ho antsika kosa ny fiadanana. Amen. Iaraka ivavakantsika. Mbola misaotra anao izay ry Andriamanitra ny amin'izao an'io izao fa afaka mbola nandre ny afatrao indray izahay izay manatrika eto. Nampatsihivinao fa mitahy anay mandrakariva ianao, ary mbola nampatsihivinao koa fa anao ny fanjakana, ianao ny mifehin'izao rehetra izao. Mamelany elokay, mamindrafo aminay satria toa adininay ny fitahinao isan'andro ka variana amin'ny fiainanay andavanandro izahay. Ary noho izany fanadinoana izany dia miakely ny finoanay ny amin'ny hoavy. Mamela ihany koa ny elokay Tompo satria miezaka mandrakariva izay mifehy an'izao tontolo izao ka adininay fa ianao no mifehy an'izao tontolo izao, anao ny fanjakana. Ankehitriny mangataka izahay mba havaozinao indray amin'ny alalan'izany afatra izany ny finoanay, manavaoza indray manjaka aty anatinay Tompo amin'izao an'io izao, mba hanovozanay hery ny finoana vaovao indray entinay miatrika ny fiainanay raha miala eto amin'izao toerana izao izahay. Entinay manome voninahitra anao ihany koa Tompo satria anao ny fanjakana, ary mitahy anay mandrakariva ianao dia hiaraka ho tononay ny vavaka izay nampianarinao, manao hoe raha inay izay ny an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny amin'ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Maneno ny anana sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay eloka tao aminay, ary aza mitondra anay mifankampanahy, manafahana amin'ny ratsy, manao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Mandritra ny fotoan'ny rakitra dia hiaraka ataontsika ny hira fahaenina amin'ny fitopolo.
Ankafizintsika amin'ny hira fa 5:70 andiny voalohany. Ny fiangonana mangataka feokira avy amin'ny mpitendry. Fahalimbanonina ny fiadanan'ny tompo aminareo ry havana ny sampana tanora
izay ankalaza ny fetiny noely dia nirantsana antsany 10 alin-da. Andeha ifampiarapitsika ry havana, teneniny eo akaikinao hoe fiadanana ho anao, fiadanana ho any ankonanao. Zay noela ry havana, fa amin'izao rindrakira zay ankalazana ty noely ty ry havana dia inonay marimarina fa hivoaka fifaliana tahaka izany nareo hivoaka eto. Dia engane ka tena hitoetra ao anatinareo izany fifaliana izany. Araka ny fijery mpandinika ry havana dia andro ririnina no natongavana izany Jesosy Kristy tetỳ an-tany izany. Tsy adikevitra izany, fa izay aloha ny raisan'izao tontolo izao, ririnina ny andro. Ny loza ny toeram-boninahiny dia nidina tetỳ an-tany izy hamonjy ny olona tetỳ an-tany. Ary dia voalaza fa nangatsiaka izany andro izany, kanefa izany ny programan'Andriamanitra hatongavana izany Jesosy Kristy izany. Misy asa mahagaga nataon'Andriamanitra koa ho famantarana izany fahaterahan'ny mpamonjy izany, dia ny fisian'ny kintana hafakely teny amin'ny lanitra izany. Izany hoe nisy kintana tsara lahatra samy feno fiderana ilay mpamorona azy sy izay nijery azy. Ankehitriny tsika ry havana tsy mahita izany kintana izany, fa ninona no hitantsika fa ny tongotra sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ny tenin'Andriamanitra no mitarika antsika ry havana, fa tsy mahita kintana izany tsontsika. Ny teny izay ambara amintsika isan'andro isan'andro mahatonga antsika ahita ilay fahazavana. Nisy anjely niseho tamin'izany fotoana izany ry havana, nilaza vaovao mahafaly tamin'ireo mpiandry ondry, ny teny hoe aza matahotra. Fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra, fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Aza matahotra, teneny leo akaikinao, aza matahotra. Aza matahotra. Azo antoka ilay mpamonjy antsika ry havana, ilay mamelona ny fanantenana ho antsika ao, miteny amintsika isan'andro hoe aza matahotra. Fa teraka antsika anio. Iza ilay teraka ao antsika ry havana? Ilay mpanavitra antsika, ilay mpamonjy izao tontolo izao. Taiza izy no teraka? Tao an-trano nomby, nisy bozaka sy vilona tao. Fitehirizana izany bozaka sy vilona izany, izany kodorona andriny tao tamin'izy voateraka ry havana. Namperitreritra tokoa izany hoe lazaina fa mpanjaka, nefa any amin'ny trano izay hipetrahany izany vilona sy bozaka izany no nendrika izay nitoerany. Ankehitriny ry havana dia mitaona antsika ihany koa io fotsika feno fakofako-pahotana io. Io ange ny tiany Jesosy hidirane, io ange ny tiany Tompo honenane. Fa araka ny toriteny teo ry havana dia tsy avy antsony marina izy, fa ny mpanota mba hibebaka. Nanana fo vato ianao niditra teto, atolory an'ny Tompo ifonao io, atolory fa ho ataony fonofo io hitoerany, ka nataky ninona zavatra navesatra anao nandritra ty taona ty, dia androan'ny Tompo te hiditra ao anatin'izany fonao izany, fa izay madio am-po no ahitan'Andriamanitra. Ireo mpiandriondro ireo koa ry havana dia nisehon'ny anjely marobe ary feno fiderana an'Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra, voninahitra ho an'Andriamanitra izany ny hirany ikikany. Fa vao maika fa itsika ry havana, itsika izao ange anisan'izay nahazo tombony, afaka midera sy mankalaza mame voninahitra an'Andriamanitra. Fa any ange ry havana mba nisy nanam-pikasana hidera sy ankalaza mame voninahitra an'Andriamanitra, fa tsy nahatratra ty andro anio ity. Andeha tena ho feno fifaliana izany fiderantsika an'Andriamanitra izany, ary tsy tany an-tsaha intsony ny hiderantsika azy fa eto amin'izao tranon'Andriamanitra izao. Hira 5 avy hatrany ry havana no tosainy reto antsany 10 alin-da ireto. Ny hira voalohany dia hoe ririnina rehefa izay, ny hira faharoa
jereo ty asa mahagaga. Ny hira fahatelo aza matahotra, ny hira fahaefatra teraka anio, ary ny hira fahadimy tany an-tsaha. Meno am-pifaliana ry havana.
raha tena niaraka ny dera sy nankalaza ny mevonahitra n'Andriamanitra niaraka teto amin'ny niaraka tamin'ny asan'ny folo aldanareo riavana dia ataontsika mafy be le tiaka. Iza marina moa riavana tsy ho faly amin'izany efa tongavany mpamonjy zany satria izy dia nafoiny mihitsy ny toerana izay tany an-danitra fa te hamonjy izao tontolo izao izy, te hamonjy ny olona rehetra izy ary tsy mba miangatra io Andriamanitra io, tsy mba miangatra io Jesosy Kristy io, fa na dia olona tsy mino azy ary dia ampisan'ny fahazavany. Anehoany fa Andriamanitra feno sy tanteraka izy ry havana izay tonga hamonjy izao tontolo izao, hamonjy ny olona rehetra. Inona ary ny takalon'izany famonjen'Andriamanitra
namezany any zanan'ilay tokana ao atsika zany, inona mba foinao atolotra ho azy amin'izao noely zao. Iza moa ilay zaza teraka tao Betlehema, Jesosy Kristy ry havana. Andeha ho dradradradraitsika zany, andeha tsika ombom-bavitsika, andeha ho deraitsika, andeha ho toritsika manerana izao tontolo izao zany. Fa tsy tsika rery angery havana ny faly, fa ny olona rehetra na tsy mino an Jesosy Kristy raha mba faly koa, satria nahoana mandeha nitsena ny rehefa krismasy ny andro satsy zany, faly izy. Manararoatra kely izy, mba miakatrakatra kely vidin'entana. Sa nareo tsy mahita miakatra vidin'entana zao? Vidin'ny atody zao raha 500 dia efa ohatrinona zao. Dia miakatra faly izy satria manino? Tsy ndroa isan-taona na intelo isan-taona no misy an'izany fankalazana krismasy zany, fa indray mandeha isan-taona. Dia faly izy satria mandeha ny tsenany. Dia anisan'izay manana mihoatra lavitra noho izany tsika ry havana. Ilay nandray an Jesosy Kristy nanaiky hamonjy antsika. Ao anatin'izany fifalitsika zany ry havana, dia andeha izary zany fiadanana zany ho an'ny olona rehetritsika. Naiza misy antsika, dia aza mikombo ny vavantsika io fa andao hitory an'izany Jesosy Kristy ilay teraka tao Betlehema zany tsika. Ary fifaliana angany an-danitra andra misy olona ray miova fo manaiky an'izany Jesosy Kristy zany. Ndray mandeha ry havana, nisy musulmane zay ny resaka tampoka, dia ozy izy hoe raha misy ozy izy ao anatin'ny testamenta taloha milaza ny telo zay iray io dia vadika kristianina ozy izy. Za zany resany amin'io, dia ozy mantsy sao dia tsy vadika ianao raha hitenenako, fa voany amin'ny Genesis dia efa misy, fa ozy izy ny soratra masina amin'ny Genesis hoe andeha itsika amorona olona mitovy endrika amintsika. Pluriel angeo zany fa tsy singulier. Dikan'izany telo zay iray misy ao anaty baiboly, fa ianareo tsy mahatakatra azy. Andeha hiverina anaraka anay andao hivadika kristianina, fa ny alamaina izy ry havana satria niteniteny foana. Dia andeha tsika tsy hikombom-bava mihitsy, fa tolora ny fanahy masina tentsika mba ahafahantsika mitory an'izany Jesosy Kristy zany, ananatsika fifaliana zany. Araka ny tenenina teo aza matahotra, fa mpamonjy ny teraka ho atsika. Nataon'Andriamanitra fitaovana ety amin'izao tontolo izao itsika anambary zany fahatsarany Jesosy Kristy izay tonga hamonjy antsika izany. Dia ny mpanjaka ry havana, ny mpanjaka hatramin'izay ka mandraka ankehitriny, voafetra ny toerana izay hipetrahany, voafetra ny andro sy io toerana izay ametrahany tompo azy io, na ny filoham-pirenena zany, na ny mpitondra izay misy any amin'ny toeram-piasana rehetrarehetra any, voafetra io ry havana. Fa ny mpanjaka antsika dia ilay Jesosy Kristy mpanjaka mandrakizay izy, mpanjaka arizony tompony izao tontolo izao ety an-tany ka hatrany an-danitra. Dia andeha ry havantsika hidera sy ankalaza me voninahitra azy zany satria azo ny fanjakana ary tsy ho azy anio sy ampitsy ihany fa ho mandrakizay. Hira 5 avy hatrany ry havana no arahantsika indray ny hira manaraka Noël Vallon, Glory, glory to the newborn King. Noël ty tambatra, Alléluia. Menofo fafinaretana ry havana.
Glory, glory, glory to the newborn King.
andeha tehaka mavopetsika ho an'i Jesosy ry havana. Andeha tehaka mavopetsika ho an'ireto ho antsa ny folo alin-dahy ireto. Andeha tehaka mavopetsika ho ampitarika sy ny mpitendry. Andeha tehaka mavobe ho atsika rehetrarehetra. Omena ny filohan'ny sampana ny fitenena. Zay no afaka natolotray tamin'ity anio ity inonay fa nitondra haim-panahy ho antsika tsirairay avy amin'izao ankatoky ny Noely izao. Mamela ianareo hisaotra an'Andriamanitra voalohany indrindra tao anatin'ny tantananay nanomanana izao concert izao dia andeha ho tiavantsika mafy be Andriamanitra noho izany voninahitra misaotra ihany koa ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny mpitandrina mpanampy ary ireo diakonina mpiara-miasa, misaotra ny biraon'ny fiangonana, misaotra anareo mpanatrika ihany koa izay tonga maro be tamin'ity riva ity, dia misaotra ihany koa ny teknisiana izay nikirakira na natotosa izao concert izao, tehaka mafy be ho anareo ihany koa. Ary tsy kely indrindra tompoko dia ny ray aman-dreny reto ankizy tsirairay avy reto satria ny ovaova, ny ora, ny fotoana nanaovanay répétition kanefany dia namelan'ireo zanakareo ireo ianareo nanome toky dia hisaorana indrindra nareo tompoko. Dia mirary krismasy sambatra izahay atao amin'ny sampana tanora kristianina antsan'ny folo alin-dahy sy ny rantsana fanatanjahantena sy fialamboly, ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Manasa ny ray aman-dreny mpitandrina marana fotoana tompoko. Misaotra ny STK isika ny sampana tanora kristianina izay misy rantsana roa ao anatiny ao, ny antsan'ny folo alin-dahy izay hitantsika eto sy ny rantsana RFF izay karakara ny firaisan'ny sampana amin'ny 14 janoary efa kaiky kely zany, dia manentana antsika tanora rehetra hiara-misala amin'izy ireo zany amin'ny fanomanana an'izany firaisan'ny sampana anatiny io zany. Dia ny février zany, febroary dia iraisan'ny chapelle rehetra mbola antsika ihany koa no mandray an'io. Dia misaotra azy ireo zany tsika amin'ny fanomanana an'izay dia apetraka amin'ireo tanora zany ny fiomanana amin'ireo zavatra anankiroa ireo zany. Dia raha pitsika anjaran'ny rahavavy katolika ny eto amin'ny fiangonana fa ianao afaka mandeha mijery any amin'ny fiangonana hafa any koa mijery ina nataon'ny olona, tsy tsika rery no mankalaza dia mba jere koa nataon'ny olona, misy andraitsy antsika lesona koa zany. Ny alahady maraina krismasy famarana anazy eto ny liturjia manontolo ny sakrameta tolotra ny zanantsika manasa antsika ho tonga maro. Ny hariva isika miaraka amin'izy moa sambana sekoly alahady zany tsika amin'ny 20 desambra zany dia mirary atsika zany ho tratrin'izay 20 desambra zay zany samy mifaly daholo tolotra ny pastera ny famaranana ny fotoanantsika. Andeha hitsangana isika. Hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay io fa afaka nidera nankalaza ny anaranao tamin'ny alalan'ny hira sy ny teninao Andriamanitra. Oka ianao Andriamanitra no ampitsoro anay mba hananana fahatokiana anao Andriamanitra, ary azahoanay ny famindrampo avy aminao sy ny fahasoavana avy aminao izany fahatokinana izany. Tononony amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany. Amen. Raisy sy nitsodrany izay atolotra sy omena anareo amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny faharetina sy finonana ane ampirevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vava iray iarahanareo mankalasina rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Sanana ary ny fanahy masina. Mirary soa isika rehetra.